Efa vonona ny hiatrika ity fivoriana ara-potoana voalohany ity ihany koa ireo solombavabahoaka ary hitondra ny fitarainan'ny ireo vahoaka izay nifidy azy ary hiresaka ihany koa ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Arao ny fanadihadina. Maro amin'ny solombavabahoaka no tonga eto Antananarivo hiatrika ny fivoriana ara-potoana voalohany izay isokatra amin'ny fomba ofisialy ny talata Romeo avizao. Ny depute ny toliary voalohany ohatra dia efa tazana teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza, nilaza ny tena fa betsaka ny marary amin'ny vahoaka amin'ny farim-piadijindy ary manana ny ambarany amin'ny gouvernement izy mandritry ny fivoriana ara-potoana. Ny maharary ny vahoaka ny toliara dia ao moa zany isaorana ny fitondram-panjakana mahakasika ny fiasan-dalana ao an-tampon-tanàna ny toliara ary eo ihany koa mahakasika ny digy izay mazava ho azy fa mampimenomenona ny vahoaka ny toliara ary anovana iantsoavo ny fitondram-panjakana izay digy protection eny amin'ny fierena zay fa matetika izy io dia mandripaka ny vahoaka ny toliara ary mampidi-doza ny tsy vahavitany digy io. Ny solombavabahoaka na Tsimdrano raha manarivoangy dia nilaza fa mbola maro ireo fototra-fitrasam-pambolena simba nandritry ny fandalovan'ny rivo-doza enao Tsimdrano izay mamatsy vokatra ara-pambolena toy ny legioma ary ny fraise ny tsena eto Antananarivo ilaina ny fanamboarana maika ireo fototra-fitrasa. Atamin'ny fitetezana komina nalehako moa zany dia nahitako fa fototra-fitrasam-pambolena rehetrarehetra eto amin'ny district ana Tsimdrano dia potika simba tamin'iny rivo-dozana ao iny daholo hatrany Ambatofotsy ka hatrany Ambodrapeto hatrany Fenorivo zao iny efa hitantsika teo iny efa rahantsika nahita teo iny ngeza be iny vaky dia any Ambodrapeto tena teo zany ny olona efa tsy namboly tamin'ny 2016 teo 2017 tamin'ity tsy mamboly dia zay zany mba hangatana fitondram-panjakana mba hijery hoe mba misy zavatra lahara-pahamehana izay hoe tena miatra amin'ny ain'ny vahoaka mihitsy satria tena fivelomana zany raha eo district ana Tsimdrano jerena fivelomana le fambolena. Ankoatra ny takaitra avelan'ny rivo-doza enao ny raharaha Claudine Razamamonjy ny tsy fandriampahalemana ny fiakarany hividim-pianana indrindra ny vidim-bary andrasana ny valitena avy amin'ny fahefana-panatanteraka mandritry ny fionana amin'ny solombavabahoaka andrasana ihany koa ny fandaniany solombavabahoaka ny volavolan-dalàna lehibe toy ny lalàna mikasika ny fametrahana fitsarana manokana misana ny fandikan-dalàna ara-toekarena.